afaka tsara sy tsotra ary endry ianao na dia tsy misy zavatra iray aza atserovanao izany ary laza zavatra hafa aminareo rehefa misafidiny ianao ny tokony atao ianao na dia mahatsiaro tsy mety aza dia izay ianao no mitombo sy mandroso zao androany sika dia iresaka mikasika ny hoe ahoana ny fomba hijanonana vonina ho any ady fa naty ady sika dia ny saina ny taninady io ny toerana voalohany izay izany satanana fiananao ny ankamaroanareo zao dia mahatsiaro io manana saina hafahafa izany foana dia ho fotsiny ianao hoe roviny izany no hitsahatra matetika aza mety isaina mihitsy hoe taiza teto ambonin'ny tany aza ny viny izany na indraindray sika dia manana azany hoe tafika tsy mamindra fo ao atsaitsika ao fa na ina atahotra na zavatra hafa ihany koa fa mila mianatra manokatra ny vavantsika sika ka milaza hoe anyvoako ianao ry satana dia mamoa zavatra ao amin'ny baiboly tahaka izay nataon'i Jesosy izay voasoratra ao amin'ny Lioka 4 dia azanoa ny fipetrahana fotsiny sy ny fanaovana tahaka ny tsy miaramila ny fanjakan'Andriamanitra miaramila ny fanjakan'Andriamanitra isika ary Jesosy ny kapitenin'izany tobo izany efa nomenantsika ny anarany efa nomenantsika ny teniny efa nomenantsika ny rany efa niaina taona maro ary tsy nalalina fa tena nisy marina ny devoly na koa hoe tena olana marina zany hoe fatapatatra fotsiny hoe misy ny devoly fa tsy tena nanana fahalalana na fanambarana feno amin'izany ka ny farany ary efa tena nianatra tamin'nisy olana nanomboka nampianatra fa ny devoly dia ao ambadiky ny ankamaroan'ny olako ny sasany amin'izany azy mihitsy namorona azy fa ny devoly ny ankamaroan'ny ao ambadiky ireny azaka manana fahifanany aminy dia nanomboka nandre fampianarana dia nandeha tamin'ny seminaira mikasika ny fiadiana ara-panahy tany amin'ny taona 70 tany fa ny ankamaroantsika izany dia nandany 10 taona ny tabataba ny devoly teny foana nkikika ny devoly teny mandidy ianao ary mahitsy tsara amin'ity tsy tena nanao zavatra tsara loatra kory zany fa mbola manana olana mitovy foantsika ary fara ny fanamasina ny sarika eo aminy dia laza hoe manino ianao raha mianatra ny fomba nanaova Jesosy ny fiadiana ara-panahy ka te hiresaka aminareo androany hariva ahoana ny fanaovana fiadiana ara-panahy amin'ny fomba an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fikikihana sy fahatezerana ary adalàna ny devoly dia fanahy tsy afaka mitivitra azy ianao amin'ny basy tsy afaka miazona azy ianao dia manan-kenda azy tsy afaka mamely tontondro ny orony ianao tsy afaka mampitsana ny nifiny ianao fa fanahy izy ka mila miady amin'ny fanahy ianao Andriamanitra nany miatsika fiadiana dia nany atsika fiarovana ihany koa misy fiadiana mandeha manenjika ny fahavalo sika amin'ny fiarovana dia voaro amin'ny fahavalo sika fa mila itsika ny mampiasa ny fiaditsika ary mila azotsika antoka fa mitafy ny fiarovantsika amin'ny ara-dalàna sika fiadiana ara-panahy ho an'ny olona ara-panahy firy aminareo zao no efa manana izany ary efa vonina ny ady aminy sy andresy amin'ny ady eny ary zao sika dia anomboka amin'ny apokalipsy 4:15 izay soratra masina ratsy raha toa ka tsy takatrao zany indro avy toy ny mpangalatra sambatra faly sy mateoty izay miambina ka miaro ny fitafiany fa inona mihitsy ary ny dikan'izany mifoaza dia aroviny akanjonao mety ahoana ireny fihevitrareo raha ohatra ka mandehandeha tao androany hariva dia milaza hoe androany dia ampianatra kasika mijanona sy matory sy ny fiarovana ny fitafiany dia mety io nareo tena mba hafiazandray ary zany zao fa hoy izy hoe tiako ifo tsara ianareo dia miambina dia maheritreritra mandeha amin'ny fahefanareo dia mianatra ny fomba fiambenana ny akanjonareo mba tsy ahitana ny fitanjahanareo ilasa zavatra aminareo sika rehetra samy manana fitafiana eny akodiny betsaka aminareo ny tena miasa mafy mihitsy mba azon'izay mety aminareo haiko fa za koatra zany efa elabe any tsy mba nanao robo mihitsy dia tiako fantatra raha mba tianareo ny roboko mba tianareo efa mpanao robo foana fa tsy mba nanao pataloha zany dia avy eo nandalo ny pataloha foana dia farany nanao jean dia zaho mihevitra hoe
andehanao robyndray a ka mpitafiny tenako dia ataonao manontany tena foana ny olona amen fa tena ny asa mafy mba ho kelikely na tsy zany aza afaka milaza aminareo fa ndevoly tsy mirarany amin'izay aben'ny vatanao zany tsy mahataitra azy zany tsy mahataitra azy ny karazan-javatra tafianao eny tsy raharaha ny kavina eny amin'ny sofinao ny kiraronao ny firavakao ny bracelet-anao tsy misy raharaha zany fa mila mitafitafiana hafa ianao tokony hanana fitafiana ara-panahy hafa ianao ka rehefa milaza ny apokalipsy 4:10 faza dia membena fantaro dia takaro dia mitandrema arovo ny akanjonao dia miresaka akanjo ara-panahy izy zany izay mila nanantsika antoka fa tena tafitsika eny foana zany zao dia vinana fanambarana raha toa ka mbola tsy nandre zavatra tahaka izany mihitsy ianao ny baiboly dia milaza ny teny hoe hitafio dia esory mampiditra ny akanjo koa rehefa andeha ho aty nitafy ny akanjo koa rehefa makaty tamin'ny verina tao amin'ny hotely any ariva teo dia nanaisitra zany dia nisafidy karazany hafa indray dia nitafy zany rehefa mody raha alina dia nanaisitra zany indray dia nanao ny akanjo mandroko rehefa mifoany maraina dia mbola hitafy hafa indray rehefa mody dia anaisitra zany indray tsisy olona hijoro eo amin'ny fitoerana akanjoko dia irakitra ho azy amin'ny vatanao ny akanjonao fa mila safidinao mihitsy zany dia mila hiakanjonao mihitsy dia mila mianatra miaina amin'ny fananana tanjony sika zany zao ny tokony lalàna voalohany amin'ny fiainatsika dia mila takatsika koa fa iray amin'ny lalàna voalohany fahombiazana zany manana tanjony mila manao zavatra misy tanjony sika tsy afaka miandry izay zavatra hidona amintsika fotsiny sika fa mila manao zany ho tanjony raha mba mahavita ny atsasaky ny fotoana lantsika amin'ny fiakanjona ara-batana fotsiny mantsy ny fiakanjona ara-panahy dia mety efa tena lasa lavitra isika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary ny devoly dia efa any amin'ny toerana misy azy izay eny ambany tongotsika noho ny baiboly hoe hitafio Jesosy Kristy mitafy fitiavana mitafy famindram-po ianareo mitafy karazana fahatsapana mitafy fijery ambany mikasika ny tenanao dia fanetreteny zany esory ilay olona taloha dia hitafio ilay olom-baovao hitafio avokoa ny fedian'Andriamanitra rehetra tena mahaliany zany efa mba nanao zany ve ianao mitafy an'i Jesosy Kristy midika hoe ny maraina mialohan'ny voanao any dia mifoha ianao dia mila manapa-kevitra za dia an'Andriamanitra tsy tompony tenako ka rehefa mivoaka rehefa hiala amin'ity trano fatoriany ity dia andresy lahatra ny fianakaviako rehefa hivoaka ny varavarana ka nomboka andresy lahatra ny fiarahamonina za dia olona maneho an'i Jesosy Kristy tompo dia mila mitafy fitondran-tena izay tena maneho azy marina dia manana ny sain'i Kristy manana ny fanahin'Andriamanitra ato amiko tsy manana ny tombony na ny zoa izay tsy tena tombony marina nivoaka sy anao tahaka ny olona rehetra za dia extraterrestre fa tsy avy eto fa mandalo fotsiny ihany manana fitariana hafa ary ny tena tanjoko eto dia tsy ny hahafaly ny tenako fa ny aneho an'Andriamanitra sy nitarika olo-kafa eo aminy amin'ny alalan'ny toetra araka an'Andriamanitra mba takatsika ve zany tianao lisitra ny olona ho ao amin'ny miaramila an'Andriamanitra zao tiako anao sini ao inareo anao sini amin'ilay boky ara-panahy ka nylazaina dia hoe Andriamanitra fotoana izao ho amba anaty nokony tenako fa hijereko anao hitady izay tianao ataoko marina dia anao zany ary ny fanaovana izay tian'Andriamanitra ataonao tsy midika fa tsy maintsy lasa mpitorotery amin'ny pilipitra ianao na tsy maintsy manana hoe révérend ianao alohan'ny anaranao na tsy maintsy mpitarika fiderana midika zany fa mila mivoaka amin'ny faritry ny fiarahamoninao ianao dia mandeha amin'izay tarian'Andriamanitra dia mila manao tahaka nataon'i Jesosy dia izay fotsiny ihany
Kolosiana 4:12 koa amin'izany dia mitafia nareo araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra dia ireo nisafidianany aneo azy ireo izay voadio sy masina ary malala avy amin'Andriamanitra amin'ny fitafiana fitondratena fitondratena zany tsy zavatra andrasana hojerenany amin'ny fihetsepontsika dia avy eo vao mihetsika fa hitafitsika zany manapa-kevitra dieny meloa isika Andriamanitra o miaraka amin'ny fanampianao dia te hijanona tony na manao ahoana ny fisehony androany firy aminareo zao ny very matetika ny fiadanany marina tsy te hiatrika izany zavatra ny mihitsy eny ary mba hainareo ve fa fiadanana dia sombony amin'ny akanjonao zany hoe kiraro ara-panahy zany fa raha mandeha tsy misy fiadanana ianao dia tandodomondoza ny tongotrao voaratra sy tataka ary korotana andratranao zany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa tsy manana fiadanana ianao fa misy karazana fitondratena izay tsy tsara jerena eny amin'ny mpino eny mba hainareo ve zany dia tahaka ireny karazana loko izay tsy tsara jerena eny amin'ny olona rehetra ireny ty maitso ty tena tsara ety amiko fa raha ny tafy marron zao mety tsy ho tsara jerena ety amiko tsony zany ny akamaroanareo nefa zao dia tsara ery amin'ny marron mety tsy ho tsara aminareo ny maitso tena mitandrina mihitsy sika any amin'izay zavatra mety amintsika ny lamody mety ireo zavatra izay mety ho tsara ety amintsika kanefa isika mitafy fitondratena tsy mety amintsika foana fa toetra tsy tsokiny ananany mpino izy ireny ny tsy famelan-keloka zao tsy tsara jerena eny amin'ny mpino fangidiana ny lolo-po atezerana sy toetra ratsy tsy tsara jerena eny amin'ny mpino ny tsy faharetana tsy tsara jerena eny amin'ny mpino misy ola mandriavy androany amin'ny manaraka ianao rehefa hotezitra izay dia mety andrian'Andriamanitra teny koa hoe tena misy fitafiana tsy eo aminao izy zany dia zao ianao ivelan'ny tontolo ara-panahy ny sombony aminao dia mitanjaka ary efa hanana olana ianao zao firy zao raha toa ka mandeha ny an-dalana ianao no miborotsaka amin'ny patalohanao ho akaronao aingana mihitsy zany averina amin'ny laoniny dia fatorana amin'ny fekibo efesianina fahina milaza hoe misikina fahamarinana dia ahoana moa raha miborotsaka amin'ny patalohanao ra-panahy fa misy olona mandeha ihany dia tsy miraharaha zany fa mila takatsika zany fa misy tontolo ara-panahy izay tena ampahitsiana sy ampahatsorana vaingana kokoa sy manan-danja noho izao tontolo izao fa hoditsika tsy hita zany satria tsy hita maso kanefa misy zany amen ary zay ilay tontolo izay ivelomantsika ho mandrakizay ka izao sika dia efa mila mizatra zany atsagano ny tananao raha matakatra kely amin'izay resako ianao eny ary mitafy fitondratena Efesianina 4:1-20 ka hatramin'ny 4:20 mba ialanareo ny toetra nareo taloha esory dia elao ireo toetra tsy voaova taloha hitanareo ohatra zao taoriany Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty laza zavatra faharoa taminy izy hoy izy hoe esory ilay lambapaty afaka miteny aminareo ave fa misy mitafy lambapaty sika mitafy zavatra izay tsy mety apetraka eny aminao ianao mbola mitafy zavatra avy amin'ilay fiainana taloha ihany ianao mbola mitafy toetra izay manan-kivy sy manimba matetika foana izy tsy ny teny any Lazarosy fotsiny hoe mivoato ao dia mitsangana ny maty fa esory koa ny lambapatinao efa fotoana melana ny laso zao sy ireo lamba tany amin'ny fasana rehetra ny fiasa-tsaina rehetra ny fahatsompanantenana ny tahotra ny toetra ratsy ny toe-tsainy hoe victime fa mila esorintsika daholo ny lambapaty dia mitafy ny akanjo mpitsanganana amin'ny maty dia toy ireny mandry avy aminareo ireny mihitsy saika mitovy amin'ny karazana fampahatezerana ny sasany aminareo nareo zany lasotriny hoe tena tsy hainao mihitsy zany fihetsem-poko ao zany tena inoko ianao tena tsy hainao mihitsy hoe nanahoana taloha dia tsy hainao mihitsy zavatra lalovako fa tongeto dia mba omeo ilay afatra ao mafaly mampitehaka mikasika izay azokony marina
tejereo kely aho fa ilaza zavatra aminareo afaka amintsika ianao na tianao na tsy marina ilaza zavatra hafa aminareo afaka no tsara foana ianao na dia tsy mahatsiaro izany azy tena zany afaka tsara sy tsotra ary endry ianao na dia tsy misy zavatra ray izay ahatsiarovanao zany azy ary ilaza zavatra hafa koa rehefa misafidy ny anao ny tokony atao ianao na dia mahatsiaro tsy mety aza dia zay ianao no mitombo sy mandroso fa tsy tombo zany mihitsy sika raha manao ny tsotsotra foana dia hitanareo zao mahalala olona azy efa nateraka ny faly mihitsy za tsy ohatra zany tsy teraka tonga dia faly a fa mila ny asa an'izany a za dia ray amin'ireo olona izay nahita zavatra mangita tamin'ny zavatra rehetra efa nanana fiainana mafy a dia zany hoe mahalala olona ary zareo zany tonga dia falifaly eny foana isan'andro tonga dia faly foana mahalala olona zay tena tsotra zay tena tonga dia mamy zany dia mihevitra matetika hoe rehefa nikarakaran'izany Andriamanitra dia mety voadingana fa hitanareo zao na dia tsy manana izany voatsanahary azy dia nandova izany tamin'i Jesosy Kristy aho rehefa nateraka indray aho dia nahazo natioran'Andriamanitra amen raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo efa tonga vaovao ireo mandray ny natioran'Andriamanitra ianao rehefa lasa zanak'Andriamanitra dia mandova ny vokatry ny fanahy ianao mandova ny fahafana mamela heloka dia hoenao hoe maninona ary ano manana olana ohatran'izany satria mihaino ivelan'ny fanahy sika raha tokony andeha ivelan'ny saina tsy ny sainao akory manana olana fa ny fanahy no manana olana ny fanahy no mila avaozina fa asa mila fitaina fanahininy zany mila fitaina amin'ny fananan-tanjona mila fitaina amin'ny alalan'ny fanahy masina zany fa tsy vitsy zany raha tsy miaraka miasa aminy sy mianatra ny teny aloha fa tsy hoe mandre olo-kafa fotsiny nitory ny afatra aminao indray mandeha isan-kerinandro fa mila mianatra ny teny ianao mila mandavaka ianao dia mianatra dia mahatsiaronona ny tenin'Andriamanitra dia tia ny tenin'Andriamanitra dia mianatra ny ho lasa mpiderazy amen Israela nitady ny anaty ady kely andro ary nikasika ny fandaram-piderana dia izy hoe manina ianao ny tia fiderana dia hoe raha manana toetra be kizitiny ianao ny fiderana dia anala izany aingana dia aingana amen ino kely ange zao zafady tsy afaka andeha amin'izay tsapanao izay verinao izay tianao izany foana ianao fa ao amin'ny fanahinao daholo zany tsy tiako hitona tena tahaka izany tsononareo ary tsy ho faly zany mihitsy a raha tsy miovonareo hitanareo ny sain'izany atalo hoe tsy afaka ny faly raha tsy efa dia tsy faly raha tsy efa dia tsy afaka ny faly raha tsy efa dia tsy afaka faly raha tsy efa fa ny farany ana hita fa tonga ny fotoana izay tokony hifaliako misy olona eto amin'ity toeran'ity izay teo faly ve zao eny ary enoy hanome anareo zavatra tsara eto tsy afaka mifehy izay ataon'olo-kafinareo fa afaka mifehy izay zavatra ataonao ianao afaka ianao dia hoenao hoe za tsy mahafetena mihitsy tena zany tsy zany dia zany fa vokatry ny fanahy farany voasoratra amin'ny Galatiana 5 zany izay natolotra anao tamin'ny ianao nandray ny fanamasiny fahononam-po ny fahononam-po midika fa mahafeny tenanao ianao fa tsy nomena fanahy mifeny fanahin'olo-kafa sika tsy misy olona eto izay nomena Andriamanitra ny fanahy ny fifehezana ny hafa fa nomena ny fanahy ny fahononam-po ianareo aleloia mitory zavatra mbola tsy nataonareo ah esory ilay olona taloha dia tafio ilay olona vaovao ndao iverinao amin'ilay Efesiana 4:4-5 ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao esory dia alao ny momba anao taloha rehetra dia ilay namaritra ireo toetra taloha tamin'ny fiainana ka lasa nanimba amin'ny alalan'ny fanindrindratsy sy ny filana fa mba ho avaozina kosinareo amin'ny fanahy ny sainareo manana saina madio sy toetra ara-panahy toe-panahy hita fio ilay toetra vaovao
ka ho izy hoe esory ny toetra taloha mitafy toetra vaovao dia inona ny tetezana atongavana eo vai ny fomba fisainanao amin'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao raha mifo isa-maraina ianao ka tsy manao ninina fa tsy ny misaina ny fahadosoanao rehetra ny olanao rehetra ny tsinety vitanao maly sy ny fahatsapahan-dratsinao sy ireo zavatra tsy anananao rehetra amin'ny fiainanao fa tena afaka mampanantenanareo fa tsy ho afaka nivoaka ho tsara amin'ny olona izany ianao. Marina zany fa mila mifo ianao maraina dia mila mihevitra zavatra atao tanjony fa aza misaina sy mandinika ny zavatra rehetra izay izany dia voly alatsaka ao andohanao rehetra ao foana fa manomboa mihevitra tahaka an'Andriamanitra rehefa misaina dia afaka manao tena ny hevitrao ianao tsy voatery hevitra izay rehetra omeny dia voly anao foana ianao fa afaka manantanteraka ny hevitrao ianao. Dia raha amin'ireo zavatra izay tena nampy anao no miteny amin'ny feo mafy mifoazy isa-maraina raha vitanao dia ho zavatra izay ankafizinao ny fandoaleana amin'ny lohalika eo anilam-pandrianao avy hatrany dia milaza tsotra hoe Jesosy. Jesosy, Jesosy, Jesosy. Ampio andro any hitondra-tena arak'izay ilainao ahy. Miasa ao an'Andriamanitra ianao dia isan'ny andoavany voly zany. Raha mivoaka ianao ka manao izay tokony atao dia azo tambiny andray an-tanana anao Andriamanitra. Marina zany miresaka aminareo aho. Andray an-tanana anao Andriamanitra. Miasa ao an'Andriamanitra daholo isika. Ao ampitsara fahina 4:7 milaza hoe ny fanan'Andriamanitra nandrakotra ny Gideona. Alleluia. Reola zany ny tsara indrindra tokony ho tafiana. Pitsara fahina 4:7 ny fanahin'Andriamanitra nandrakotra ny Gideona. Andriamanitra mandrakotra atsika amin'ny fanahiny dia miteny atsika mba hivoaka aneo azy izy avy eo. Ao amin'ny Joba 7:20 5:12 sy 5:12 ndao jerena kely zany. Hoy Joba hoe nitafy fahamarinana. Ahoana no hitafianao fahamarinana? Fa ho hitantsika satria isika miha manatona mamatonala zany fahamarinana zany dia tahaka ny zavatra valona roa. Fa fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny famindrapony amin'ny famomezana tsy mendrika ny teny tsy azo avy amin'izay ataontsika na famendrantsika mihitsy zany fa indrindra ihany koa ny fandianana amin'izany fahamarinana zany isan'andro. Sika rehetra faly daholo rehefa mandrefa efa natao marina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano Kristy. Fa mila manana zany fifaliana zany koa sika mikasika ny fianarana ny fomba fanaovana ny zavatra mety amin'ny isan'androntsika. Ianao ve mifantoka amin'ny hoe hivoaka isan'andro mitafy ny fanahin'Andriamanitra mitafy ny tena fitafiana ara-panahy marina maneho an'Andriamanitra sy manao ny tokony atao fa aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa sy ny fanaovana ny marina fa amin'ny fotoan'andro no andraisanao ny valy raha tsy reraka ianao. Baiboly aza milaza fa ireo izay tia fahamarinana dia ahazo ositra manokana avy amin'Andriamanitra. Tiavo ny fahamarinana. Ataovy izay tokony atao. Mahay izaho mamela heloka. Dia nandro zany sehatra zany mandra-pahazonao fitsarana. Fa tsy nanana zany taona maro tamin'ny asa fanimpoko fa ohatrany hoe zany ny zavatra iainantsika zao tsy mbola nisy zany mihitsy tamin'ny taona maro tamin'ny asa fanimpoko fa zany tory hafatra ny amin'ny olana sy ny tsy famelan-keloka na firy olona amin'ilay fivoriana mety ho anarivony zany dia amin'ny farany tsangana ny olona rehetra izay mila mamela olona eo amin'ny fiainana za tsy mbola nahazo latsaky ny 70 na 80% ny fitabaran'ny olona rehetra amin'ilay fivoriana izay mitsangana tsy nisy na dia ndray aza na taiza. Tezitra amin'izany ianao. Jereo rehefa mitehaka amin'ilay mampatahotra nareo. Haiko fa satria nandalo fotoan-tsarotra nareo mba hitehaka izany amin'ny feo mafy satria ianao angamba izao dia isan'izany mihitsy.